Ramba makany arivany ianao ka mijerijery zavabaovao Opération Carnet Pokotany. Opération Carnet Pokotany. Ho fanatsarana sy fanamarinana ny isam-ponina isaky ny fokotany dia isy ny Opération Carnet Pokotany. Fianakaviana iray Carnet Pokotany iray. Tsy maintsy manana ary omena adresy avokoa ny tokantrano rehetra. Teknôlôjia vaovao no apetraka amin'ny alalan'ny QR code. Ahitana ny sary sy ny mombamomba ny lom-pianakaviana ka hitovy avokoa ny Carnet Pokotany rehetra. Ny Carnet Pokotany vaovao dia ahitanao takelaka maromaro ahafantarana ny adidy vitanao tao amin'ny fokotany, hanamariana ny fivoriam-pokon'olona natrehanao, hirakitra ny fisitrahana ny fanampinara sosialy azonao avy amin'ny fanjakana voibe. Patongava ary loham-pianakaviana manantona ny fokotany, manamarina ny anaranao sy ny fianakavianao ary mombamombanao rehetra ao anatin'ny rejistry ny fokotany misy anareo. Ny Carnet Pokotany vaovao koa dia ahafahanao mangataka ihany koa ireo antontan-taratasy isan-karazany toy ny fanamarinam-ponenany, ny fifindrammonina ary ireo sertifika rehetra ilainao. Olo-pirenena mananjo ianao isitraka ny tombontsoa-vokatry ny fisoratana anarana anaty rejistra ary mananjo tanteraka azo ny Carnet Pokotany. Fiarahamonina voarindra antoko ny fampandrosoana ny tanàna, entiky ny fivoaran'ny firenena.